amin'ny tetsy amin'ny kianjana Larby fa hoeny amin'ny kianjan'ny ANS tsika ho an'ny sokatsika be kosa indray izy ity ho an'ireo mpikarakara tanora ao anivon'ny section no mikarakara izay lalao zay ka tanterahana omaly asabotsy ihany koa ny lalao manasa-dalana eo amin'izay fidinany tompon-daka ho an'ny sokatsika be izay. L'équipe ny 15 rapide avy ny Akato sy ny 15 frères avy ny Anosbe no tafita amin'ny lalao famaranana fiadina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra ho an'ny Sokajy Kate lalao izay nitanterahana tetsy amin'ny ANS Ampeflo araka ny fanazavany Christian Ranevoarson izay mpikarakara ireo tanora eny amin'ny faritra Antananarivo renivohitra iny dia ny taiza ireo tanora sy ankizy amin'ny tarantsy ity ny tena tanjona. Atsam'izao izy ianao tao amin'ny sokajy zokony dia lasa taty amin'ny aty amin'ny sokajy zandrana. Raha izany ama nefa niaina ataon'ny sokajy zandrana atsam'izay fa dia nitoro tena nataoko atsam'izay dia politique de relève. Mijery relève ataonao aoriana indray zany zao dia misy ny fifaninanana hoe ho an'ny kade zay raha miasa miaraka amin'ny fédération malagasy amin'ny rugby. Zaho zany commission jeune na section Antananarivo renivohitra dia ny antony nanaovako an'ity zany mba tsy tiako idononako foana ny ankizy fa dia lalao tarandra rugby dia le ala taona kokoa ny tena isondriana amin'ny aty ambany. Fandraisaka an'izay ala taona izay ianao Sokajy Kate manao ahoana ny fanaraha-maso zany ajain'ireo ankizy ve izay amin'izay mizotra araka ny tokony izy ve le faninanana? Tena mizotra araka ny izy mihitsy ny fifaninanana ary tena ajain'ny ankizy zay zany manana licence zay licence fédérale zay misy natao tany amin'ny fédération malagasy ny rugby dia sa misy niany ohatran'ireny licence rehetrarehetra fédérale ireny zany dia mitondra copie zay zany ny fanaraha-maso ataonay dia ezaka foana zany ny ankizy lalao baolina lavalava. Ity lalao arantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasa-dalana voalohany izay nikatrohan'ny 15 rapide manao akanjo mena amin'ny sary sy ny RCA aveny Anosato. Ny teo amin'ny manasa-dalana faharoa kosa dia ny FTA Antavamamba nikatroka tamin'ny 15 frères ka ny 15 frères nivoaka nandresy tamin'ny isa 9-3. Amin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana May zao no tanterahana ny lalao famaranana eo amin'ity fidinana tompon-daka ny section ho an'ny Sokajy Kate ity. 7 no mpandray anjara tamin'ity faninanana ity izay nizara vondrona 8 ka 5 avy isaky ny vondrona no nifanitsana.